Jesosy tompo, lay zanak'ondry novonoina isolo eloka anay, mahatsiaro zany zay ankehitriny. Nangorogoro ny fanahinao, ory loatra ianao Tompo. Nivesatra ny fahotana rehetra, aza vela hadinoinay zany, ka ireare zahay sanatria hoe voavela eloka ka manam-pahefana hanao zao na hiteny itsy. Mamindra fo aminay Tompo, dia taon'izay hahatsiaro amin'ny Kalvary. Koa amin'izao fotoana toriteny izao Tompo, mitenena aminay tsirairay ianao. Mba hanananay anjara ka ho isan'ireo voasoratra ao anatin'ilay boky hosokafanao zahay. Noho ianao Jesosy Kristy mivavahana eto izany. Amen. Mampitombo ny famindram-pony sy ny faharom-pony aminao ny Tompo, ka mbola maniraka hiteny aminao amin'ity anio ity, ahafahanao miorina tsara amin'ny mahampanontony ianao, satria efa nasainy iray latabatra taminy ianao. Amen. Ny Apokalipsy toko 5 vakitsika teo no ho fototra iangantsika amin'izao toriteny izao. Ny fikasako teo am-piomanana dia tsy mitoriteny aho, fa ampatsiary. Toy nataoko tamin'ny Alahady tolakandro, ny amin'izay nanoloran'i Jesosy ny tenany, ilay Jesosy ilay zanak'ondry tsy misy kilena, nanaiko ho faty hamonjy. Ndao mba hiarahana mamaky ny milamina vetivety na maika aza isika. Ny Apokalipsy toko 5 perikiopa teo, ny 19. Ny anaran'i Jesosy, ary indro hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manana efatra, ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanatandroka 7 sy maso 7, dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra nirahina nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manana efatra sy ny olona 7 dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy novivolamena feno didika azo manitra izy, dia vavaka ataony olona masina zany.
teny ato amin'ny boky ny apokalypsy mihitsy izany hoe ary hitako. Prekio ny boky ny apokalypsy isaky ny mifindra lohevitra ary hitako, satria fanambarana nataon'i Jesosy tamin'ny Jaona tsy olona matory, tsy olona manofy, fa mahita izay ambaran'ny Tompo aminy ny apôstôly. Teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manana efatra, ary teo afovoan'ireo olona dia nisy zanak'ondry. Rehefa midina kely ambany sika, ny zanak'ondry, ny zava-mananaina efatra sy ny olona 420. Raha mamaky hatrareo ny andiny voalohany ianao, biby efatra ozy izy, ireo zava-mananaina efatra ireo. Ny mpampianatra ary maky moa fa ny apokalypsy ny resahana manondro ireo biby efatra na ireo zava-mananaina efatra ireo filazantsara efatra eo am-pelantanantsika. Ary ireo olona 420 dia sarin'ny foko 12 Israely sy ireo apôstôly 12 taty amin'ny andron'i Jesosy, 12 plus 12, 24. Izany no antony tsy maintsy nanoloana ny Jodasy na dia tsy hanao ininona akory azy, fa kio ny filazantsaranao manontolo, tsy nahita na inona nataon'izany matia zany ianao ilay nasolon'ny Jodasy, fa tsy maintsy ny fianoana 12 ihany ny apôstôly, mba ho feno ilay 12 tary amin'ny testamenta taloha, 12 aty amin'ny testamenta vaovao. Nanatandroka 7 sy maso 7 dia ny maso fa nahifeton'Andriamanitra ilay zanak'ondry. Ireo 7 ireo ilay fiangonana, sary ny fiangonana manerana zao rehetra zao. Lazay ny apokalypsy manokary amin'ny toko voalohany, toko faharoa hatramin'ny toko fahatelo ry hoe lazao amin'ny fiangonan'ny, dia misy anarana eo, lazao amin'ny fiangonan'ny, dia misy anarana 7 izy. Ilay fiangonana nametrahany Tompo ny afatra ho an'izao tontolo izao dia tsy nanana ny fanambarana io izao tontolo izao, dia raha nanangana izay dia veriny fa tena kintana eto ambonin'ny tany amin'ny firenena izy, tsy nanana 7 izy fa lazainy fa zao isany grand pays, grande force mondiale, tsy nanana ny fanambarana io izy. Fa ny fiangonana najoro ny Kristy, ny fiangonana maneran-tany no hamasininy ho an'izao tontolo izao ho famonjena antsika. Ary izy tsirairay dia samy mitondra lovia volamena feno didikazo manitra. Na ilay zava-mananaina efatra, ny filazantsara efatra, manambara, mampianatra, mitantara ny momba n'ilay zanak'ondry dia Jesosy, hitanao ny filazantsara zany. Na ireo olona 420 testamenta taloha, testamenta vaovao, ireo no manambara ny mino maneran-tany, dia ilay lazainy hoe ireo olona masina. Rehefa hamaky tonga hatrany amin'ny toko faha 420 ianao amin'ny apokalypsy dia andre fa 4,400 alina mba ray hetsy no isan'ireo mino maneran-tany ireo. Izay ilay lazain'ny olona nandangian'ny olona taminao tonga tany an-tranonao tany hoe raha tsy voaisan'isan'ilay 4,400 alina mba ray hetsy ianao dia tsy miditra ny lanitra.
dia navaliko azy fa mba nisy fotoana ny resaka ndresany tamiko ianao zao lazaiko azy hoe kely loatra ny lanitrareo 144,000 ihany mponina ho aminy fa tsy tahaka ny akory. maka taratasy kely ianao 12 foko 12 ny Israely fois 12 ny apôstôly 10 puissance 3 dia 10 mbola misy 3 fois 3 plus 1 misy fahamasinana sy fahafenon'Andriamanitra entiny mamonjy an'izao tontolo izao fa tsy isa dia anisa efatra rivo amby efatra alamby ray hetsy zany ihany no mahazo miditra ao fanjakan'Andriamanitra. Ndao mba ho any amin'ny Malakia aiza ho aiza ry zany Malakia paster ao aloha keliny Matio ao zany Malakia zany zanako. Toko fahatelo ary amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary ny teninareo dia mahery mamely aho i Jehova nefa hoy ianareo inona ny resakay nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo hoe zava-pona ny manompo an'Andriamanitra. Alina moa no soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy mitandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatreny Jehova tompony maro. Ary ankehitriny isika dia midera préare hoe sambatra eny voaorona tsara izay nanao ratsy sady efa nakafanahy an'Andriamanitra izy nefa hafa nandositra ihany. Ary tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niaino ka nandre izany ary nisy boky nosoratana teo anatreny ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro izay hotendreko i Jehova tompony maro ary ho antra azy aho ho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy koa dia ho hitanareo ny ray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Misy fianarana tiana ho azo mba ahafahana mananjara amin'izany voasoratra ao anatin'ilay boky sokafan'ilay zanak'ondry zany. Ary tamin'izany andiny fahenambin'ny folo izay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Mpiresaka amin'ny namanareo ianareo. Inona ny sujet? Rehefa miresaka ianareo, inona ny resanao ny namanao? Fa ireto voasoratra anatin'ny boky ireto niresaka tamin'ny namany avy dia ren'Andriamanitra ny teny. Dia nisy boky nisoratana teo anatreny ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy ny anarany sy mihevitra ny anarany. Fa mba miresaka ny namanao ianao raha mba teo isan'izay ho soratana anatin'ilay boky sokafany zanak'ondry araka ny Apokalipsy 5 dia io ataony
olo-masina io atao. Inona nataony? Ny mifainambiny folo averintsika resaka tamin'ny namany aby Jehovah niaino nandre izany ary nisy boky nisoratana teo anandre ny fahatserovana izay matahotra ny Jehovah sy hevitra ny anarany. Io ilay tsy ahivoko tamin'ny fiara-mianatra tamin'ny alahady mahadiso hevitra ny olona ny mamaky ny Korintiana voalohany toko faha 1:20. Atao hitsikitsy teny izay ilay fanazavana le hoe nazovo no mihinana sy misotro ny kapoaka amin'ny fanahy tsy mendrika fa tsy mba mandinika ny tenany dia misotro fanamelohana ho an'ny tenany izy. Dia izy tena naotsay izy mieveriny fa masina indrindra no miava ka mihevitra ny tenany izy. Na hitsy tao ny fiara-mianatra tamin'ny alahady tolakandro zany fa tsy ny tenanao irery ny atao hoe fiangonana. Fa raha ianao irery ny atao fiangonana dia tsy atao hoe fiangonana anary fa fireriana. Irery ny fototeny amin'izany fireriana. Ho aiza ianao? Ho any amin'ny fireriako zaho irery. Fa fiangonana io tena ny Kristy io ary ny tsirairay toy raha trano biriky le trano Kristy fa tsy mety tsy voatery biriky io raha ny filazantsara dia milaza fa vato izy io, tsisy vato avela hifango eto hoy ny Jesosy. Dia samy vato tsirairay amin'ile trano tompo zany ianao io. Ianao rery tsy azo atao trano. Io le trano dia vato tokana, io ny trano. Fa tsy maintsy vato maro be avita rindrina trany amin'ny tafony vao atao hoe trano. Ka tsy mahazo mirery ianao irery fa miaraka maro ianao vao tonga atao hoe fiangonana. Fa ny fototra ny iorenana izany fiangonana izany. Malaki toko 7 ireo izay matahotra ny Jehovah sy mihevitra ny anarany. Rehefa miresaka amin'ny namanao ianao, mampita resaka amin'ny namanao ianao, ny fatahorana ny Jehovah no veteso. Ny fieverana ilay tranon'Andriamanitra, ilay vatantenan'i Kristy, ny fiangonany no ataovy ao an-tsainao. Sao isy vato voadonanao avy amin'izany teninao zany ka hipetika hiala ery. Dia ho kily maina ilay tempolon'i Kristy, lasa ilay vato anankiray noho ny nataonao. Ary zany ny fanahy tsy mendrika lazain'ny apôstôly Paoly, tsy mihevitra ny amin'ilay tenan'i Kristy. Ilay novidiny tamin'ny rano, ilay novidin'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, atrana ny fiaonana tamin'ny Jaona mpanao batisa dia efa nitondroin'ny Jaona izy io. Aona ny filazan'ny Jaona azy moa raha tsaronao raha mianatra sekoly alahady za tsy mianatra. Inona aona nandrony Jaona mpanao batisa ny Jesosy miaraka tamin'ny mpianany tamin'izay Jaona toko voalohany manoko amin'ny 5:30 dia nahita ny Jesosy i Jaona dia ho izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Jesosy manatona azy tonga dia nitondroiny hoe inona izy io? Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Io ilay ividy amin'ny rano voatsiahy tao amin'ny apokalypsy teo, ividy amin'ny rano ny olona ho an'Andriamanitra. Tsy anao no mahatonga olona anankiray ho kristianina aza mibehaka ianao raha nisy olona nitaonao ho an'ny tompo dia izany toro filazantsara tamin'ny rano, izany natonga andranao kristianina. Non, tsy anao mividy azy. Ai Jesosy no nandasaka ny rano nividianany ny olona ho tonga tenan'i Kristy, fiangonana. Ka hevero io fiangonana io amin'ny tahotra sy ny fieverana momba an'Andriamanitra. Dia ho voasoratra anatin'ilay boky ho sokafan'ny zanak'ondry ny anaranao. Nanaovantsika an'io
roapolo amin'ny sivinjato so dia irairaina fotsiny io sambatsy izay mitoetra tafatoetra ao amin'ny tranon'Andriamanitra ianao no ny fitandremanao fatahoranao fiheveranao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mba ho isan'ireo olona masina apokalipsy 10 hivavaka ianao dia hoentiny anjely makeo anatrehan'Andriamanitra, makeo seza fiandrianan'i Jehovah Andriamanitra amin'ilay lovia volamena ny vavaka ataonao. Zany sara io rehefa mivavaka ianao ilay isan'ilay olona masina matahotra an'i Jehovah, mihevitra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia entiny anjely, entiny anjely fiton'Andriamanitra ireo olona 420, ireo biby 4 na ilay zava-manana 4 ao anatin'ny lovia volamena makaiza makeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Satria ianao isan'ilay mihevitra matahotra an'Andriamanitra. Dia raha atao teny vatabantana zany lazain'ny apokalipsy, lazain'ny malaky zany hoe aza miteniteny foana sao ampipitika vato avy amin'ilay tranon'Andriamanitra ianao no miteniteny foana ataonao io hevero azana toa ny tao malagasy mbola tsy nisy filazantsara koa efa nasaina ny teny hoe raha hiteny ianao, raha ilaza-kinana iny ianao atao hoenina avadio impito ilo aloha ilelanao io mitandrina ny dikan'izany zay ambarako zay lazaiko sao manafotona na dia reotsy azy amin'ilay vato nataon'Andriamanitra hanorenany ny fiangonana. Ianao tsy navidy napitika vato ray tamin'io azy. Izy ny maty, izy ny melika nokatra n'ilay vato, ilay boky voasoratra, fa izy ny vidy azy tamin'ny rady. Aoka tsy izay teniteny foana, aoka tsy izay tsy hihevitra ny amin'ny tena, handinika ny amin'ny tena dia ilay fiangonan'Andriamanitra fa tsy ny tenanao rery. Dia izay ataonao zany, izay eritreretinao, izay lazainao, dia eritreretanao foana mazanaka amin'ny fiheveranao tenanao ho isan'ilay olona masina novidiny tompo tamin'izany, dia mieritreritra ny anankiray sao dia tafitoina ty anankiray ty ka hipitika hiala tao amin'ilay trano. Dia zany na anakilema ny tenan'i Kristy fa nahy tsy mendrika zany hoy ny apôstôly Paoly, nanimba ny tempolin'Andriamanitra aho. Dia alaivo sary kely zany tsy mitoriko ny Matthieu 4:20 fa somary sary amin'ny fampakaram-bady. Jesoa ilay apaka-bady ilay zanak'Andriamanitra, dia ny andro hiaviany Jesoa ilay eny amin'ny raholanitra hitondrany ny olona masina novidiny tamin'ny rano rehetra ao amin'ny fanjakany, izay ilay andro fampakaram-bady. Ilay vanim-potoana ny fiangonana hitantarainy Matthieu 4:20 io hoe naniraka ny mpanompony izy nandeha niantso ny olona ndao ho any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Nanaiky va iny olona tsy nahoany akory zany hoy ny soratra masina. Ohatrany ny olona saina nao zany efa mba inona tsy nataonao nanomboka raha miala hady ry zany efa nasana nanomboka alatsinainy ianao nandeha nakany atsena aloha nividy zavatra tsy ho simba fa azo tehirizina anaovana ilay fampakarana ary amin'ny ala hady fa nisahirana tonga fotoana nasaina amin'izay loha ndao amin'izay fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Inona ny tsaronao zany teny zany? Isaky manolotra ny fanasan'ny tompo, maniraka ny mpiara-manompo mitondra n'ilay mofo sy divay, iny rehefa voavoatra ny zavatra rehetra. Tsy nahoany zany hoy ny sasany, dia naniraka mpanompo hafa indray.
fa tsy nanaiky izany izay nasaina na dia nambara aza fa efa voavoatra ny fampakaram-bady naniraka fanotelo. Ny sasany lasa nakany an-tsahady. Io le problème national io, problème de base politique nationale, ny haniko any any an-tsaha dia variana any lany andro any tsy miraharaha zay fanjakan'Andriamanitra nasaina fa tsy nakao. Za tsy milaza hoe aza mamboly ny zanako no ministre ny agriculture mamboly fa tsy no anarinandro. Fa zany famolena zany fantatrao tsara zany, na ianao manao voninkazo io aza mahafantatra an'izany. Rehefa tsy tian'Andriamanitra aniry na ho ataonao rora aza ny zezika io tsy maniry io, agoninao daholo ny roranao isaka manaiky atao anaty kapoaka sy fomba ino ny tena misy vitamina dia atao manaiky tsy maniry io. Rehefa ozeny ny tompo hoe tsy maniry io, dra miandaninao ny fototrainao manontolo zany. Fa zany rora zany e fototrainao e, rehefa ino tsy misy a baibay ianao. Andriamanitra ny mamboly an'io, izy ny mampaniry sy mampitombo io volenao rehetra io. Ny sasany lasa nanao afera bake verena ny matetiky faharoaporoapolo sao dia eritreretinao hoe tsy fantatry ny soratra masina hiazakazanao isan'andro. Matetiky faharoaporoapolo perikupatsika teo zany fa tsy mamorona akory. Ny sasany lasa nandeha nakany amin'ny sany, ny anankiray ho any amin'ny varony biziny zany. Ohatra ny eritreretin'ny sasany fa rehefa mandeha mibiziny izy ka mahita vola dia velona izy. Fa ny sasany tena milaza mihitsy fa ny volany dia laza hadiny ry Andriamanitra zay misakatsaka anazy amin'iny bizina an'iny maty. Azy azo ny fitahana amin'iny bizina ataony vitany zany mba afahany mahazo afery zany. Fa ny sasany ny sambotra n'ilay mpanompo dia natao nina novonoina. Tsy nandeha nanao bizina izy, tsy variana tany an-tsaha izy, fa lasa izy nanina ny sambotra ilay mpanompo. Fa tao amin'ny fanasana io matetiky faharoaporoapolo eny zany vetesitsika zany mieritreritra n'ilay ambaran'ny apokalypsy toko 10 hoe isy boky sokafana mba ahitana zay anarany voasoratra ao. Ny rahina ny mpanompo andehana lazao ny olona 7 miditra izy tamin'ny ampahany andiany voalohany feno ny trano na ny ratsy na ny tsara samy tafiditra tao daholo. Matitoko faharoaporoapolo zany vakiko zany dia rehefa tao ampanasana tao amin'ny fanasana tao ny olona tonga ny tompon'ny fanasana nakao amin'ny fanasana dia nahita izy hitany tao nahita lehilahy anankiray izy vomafy ny lehilahy fa tsy vehivavy no teneniny. Kelikely vehivavy tena nare zany. Nahita lehilahy anankiray zay tsy nanina tsy nitondra ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady, ilay pepanahy mendrika amin'ny fanasan'ny tompo
lay mihevitra ny tena ny fiangonan'Andriamanitra. Zany fitafiana io a sao dia mieritreritra am'reo hoe tonga dia fa rehefa ho avy zany a ny fandraisana novambra 7 novambra akanjo vaovao ny anaovako fa sao dia tsy mendrika le fanasana amin'izay. Dia raha manambady ianao zany vehivavy iresahako io a dia le lehilahy voatondro zany no tenenina hoe vidianina kiraro fa sao dia tsy tafiditra ny fanasana. Zavatra fizika mamitaka ohatr'izany no eritreretin'ny sasany zany hoe tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fanasana zany. Everkely toe-panahy zany, toe-panahy anatrehana ilay fanasana zany, toe-panahy voalaza ny Korintiana 2:1 zany, lay mihevitra misaina ny amin'izay ho fiangonan'Andriamanitra ahafahan'ny olona maharitra sambatra zany toetra ao amin'io tempony fanjakan'Andriamanitra io. Da ho isan'izay olona masina afaka mivavaka ka hoentiny makeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tia ny vavaka ranjaka vola tompo. Ny mpampianatra indray amin'io a zao aby ny tany saina. Iny zany le hitondra ny lovia volamena makeo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Le lovia volamena feno fitarainana. Inona ny entiny avy tany fitarainana. I avy tany amin'ny ranjaka vola mitaraina izy fa saoka isoka isoka isoka. Ny any sasany eto le lovia volamena feno fangatahana, fangatahana dolony ny ranony. Tentiko eto natrenao ty mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Mba tokony entina makany Apokalipsy 3:10 ary izy ve samy mihira ny firam-baovao. Iveleny ny Apokalipsy. Hira fiderana no tao, fisaorana lay Andriamanitra no tao. Vaza fianona fitarainana lava tsisy hoentin'ny anjely makeo latrena to afa-tsy ny fitarainanao isaky pere taraina taraina. 5 ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika ahaka ny boky siamany tomboka seny fa voavono ianao ary ny ranao nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fomkom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Inona ny ataony olona rehefa makeo? Inona tokony atao anatin'ilay lovia volamena hoentiny anjely makeo? Fiderana, firam-baovao ho fanandratana an'Andriamanitra. Ary mety isy anatin'ilay lovia volamena fanaratsiana namana dony nentina makeo. Tia ny andranona ry tompo lovia volamena feno faranatsiana fanaratsiana namana. Ranona tahaka an'izao ranona ry tompo manao an'izao ke ranony ranona aby ny ao anatiny ao. Sahiran'ilay anjely hitondra an'izy makeo ny seza fiandrianana. Ary nasain'ny tompo ny eritreritra zany rehetrarehetra ataonao zany ary rehefa anao an'ity filazana ity filazana nataon'i Jesosy tamin'ny Jaona io tanysaiko aminao io. Ka raha mba hosokafa n'ilay zanak'ondry ny boky ho isan'ireo voasoratra ao ve ny anaranao. Misy hirany tovolahy taloha fa efa manambady vao hitako teo mankalaza ny faha 7 taona ny fanambadiana izy eo amin'ny FB ao. Fantatra hoe tovolahy io mivavaka eny Atsimo Mahamasina eny izy mpihira fantasiny olona be dehibe izy io fa le hirany tadidiko voninahitra any namerina azy tao amin'ny YouTube mba te hiaino koa YouTube soraty any hoy le mpihira dimy soratany io ny anarako mba tsara ovy ary tompo nio va tsy tsara nataon'ny jiolaty ao raha mba ohatran'iny moa ianao fa an'iny amin'ny tonga fotoana tena efa tena hoe hitadiavana any satry any ny anaranao ohatran'le olona nandeha mijery résultat-na examen io raha matoa io rehefa mandeha mijery résultat-na examen
mitsotra kely indrindra rehefa mijery ny résultat dia izay anarana lava indrindra fotsiny tadiavina raha nahitrana harivololona izay anarana lava indrindra fotsiny dia raha vao tsisy ilay anarana lava be dia tonga dia efa mivelona tsy ao zany anara fa misy olona koa diso manoratra ny anarana tsy fantatra tsy fanao zany tsy fanoratra tsy manana zany anara zany io raha nahitra inona ny soratany raha hanitra soraty any ny anaranao mba tavoisan'izay voasoratra ny anarana to dia raha mba hafisena any amin'ny fanjakany lanitra ny anaran'ireo voasoratra anatin'ny boky ianao mbola hitady prénom sisy ny atsisy prénom raha nijaka vola iny ah io ary raha mbola sorata anatao lavabe atao amin'ny majuscule mora kely tonga dia ao ranjaka vola ianao mbola misy prénom mbola misy andalana roa mbola tsy tapitra anoratana ny anaranao ihany manao batisa ny zanako manotra ny anaran-tsara le atao batisa iana lavan'izany raha anarana fa somary isina récréation kely fa hitako fa mienjana be nareo miaino any mpampianatra ny resaka fantatra ny manjoanao zany zavatra sarotra ty resantsika ty le point final voasoratra ny anaranao satsia dia lazay ny ataony malaky resaka tamin'ny namanao inona ny resaka nataonao tany resaka tahotra n'Andriamanitra fa raha hevitra fiheverana momba ny fanjakan'Andriamanitra fa inona nataonao fideraran-tompo fa misy ny sasany tsy mihira zasa hira antanio a resa olo mamondro voaja rehefa ho avy ny tapitra indray ty alady ty raha bitso indray dia inona indray ny hira tao mifanaraka amin'ity pericube ty avadika io firany avadika io fanjakam-pisorona jerena tao ny hira fanampiny rehetra mba hafana mahita hoe inona ny hira ho apetrako eto apetrako izy nefa avy eo inona ny atao sasany mainy vavy epitoerany eo neo sady tsy toroteny satria tsy miteny tsy mahazo mitoroteny makaty dolo rehetra za ihany mahazo maketo sady tsy hira mainky moa fa nomena ty aingom-bava tya dia tsy fantatra mihira dia io sady tsy mihira lazay nefa confiné ihany izy hatramin'izao nefa président de république efa nteny fa efa déconfiné sika mbola eny ihany io manao mariage zay maly vo miditra dia hoe esory io ovidy veramata fa manino covid pasteur ka tsisy an'izany aty aminay tsy fantatrao mideran'Andriamanitra ve zanak'Andriamanitra io sady tsy fidina tadiavina karoina inona ny hira mba hampanokatra vavan-drano mba hira izy tsisy manao contrôle lato hoe ranona mivalam-peo dia tsy mahazo mihira tsisy manavaka ato hoe ny première voix ety ny deuxième voix eto ny troisième voix ary tsisy an'izany ato samy mipetraka zay ipetrahana samy manao zay feo fa ny ao am-ponao dia manino mideran'Andriamanitra tahaka nataon'ireo olona masina voasoratra atao anatin'ilay boky nisokafan'ilay zanak'ondry enga mba ho isan'izay voasoratra anatin'ilay boky ianao dia mianatra amin'ny tompo ianao mianatra amin'ny mangataka amin'ny fanan'Andriamanitra ianao inona no lazaiko inona no teneniko inona ny resaka ataoko mba ahafahako miazona n'ilay namako tafapetrako amin'ilay tenan'i Kristy teny fiangonana fa ratsy zany amin'ny teniteny foana ianao lazalaizanao dao zay any an-tsainao rehetrany sanatiaviny vava atosiky ny fialonanao ianao atosiky ny fankalanao ianao atzay dia zany ihany ianao teniteny anao dao zay tianao tenenina amin'ny fo ratsy sainy ratsinao io dia verinao fa mety zany kanjo nisy olana andre dia tezitra sana lahelo dia miongotra tao amin'ny tenan'i Kristy izy novidiny tompo tamin'ny rano iny a tsy anao nividy an'iny tamin'ny ranao a zay nialan'ny apôstôly mafy korintiana 12:20 vakina tamin'ny alady
tolakandro mo dia ataoko ohatran'izany foana satria anao tsy tonga tsiny tamin'ny alady tolakandro dia veriberyko ohatr'izany hoe inona zany tamin'ny alady tolakandro nisy inona taty amin'ny tolakandro zany nanemorana lay hoan'ny manambady manatokantrano rehetra saika ho atao amin'ny 23 ry dia androany zany atao fanetana dia tokany 23 fokery koa zany matsy président lao ahemitra any amin'ny 27 novambra vao atao lay fanompom-pivavahana ho an'ireo manatokantrano rehetra mba sitra ny afaka mandreny rehetra sao dia tsy nandre izy dia ay ve nisy an'izany fa taizana lazana an'izany hozy izy sasany aleo lavalava amin'ny fotoana anetanana somba maromaro ny tonga dia tonga ndreny amin'io alahady sabotsy fa 7 novambra eo fampianarana feno 16 page efa voasoratra ao 16 page nefa nomaniko anao ao ho an'ny kristianina manatokantrano tsy nataoko hoe manambady ankehitriny fa manatokantrano efa maty ny vadinao manatokantrano ianao zany lasa izy manatokantrano ianao ao vadinao manatokantrano ianao voavy nampiatarana tamin'ny herinandro manatokantrano ianao mikasa namady ianao mitovy tapabolana 20 ianao fa tsy 27 novambra fa nanomana teny avy tamin'ny tompo anao nandritra n'izay fotoana lavabe rehetrrehetra tokantrano kristiana zay io namongoniko anatin'ny 16 page io tsy tonga ianao dia aza manontany ndray inona zany nina zay natao amin'ity tamin'ny 27 zany tahaka zao mierimberenako mampangitikitika ny sofinao zao hoe ina lazaina tamin'ny alady heriny tolakandro momba ny fanasany tompo rehefa tonga ao am-piangonana ianareo ny apôstôly Paoly Korintiana voalohany tonga 1:20 tonga ao am-piangonana nareo tsy misy hihinanana zay fanasany tompo akory aolona mifangarika tsy zany ny olona ndray fanasana tompo olona mitahiry lolopo amin'ny namany tsy zany no andraisana fanasany tompo tsisy andraisana fanasany tompo zany toe-panahy zany olona manesy ny namany raha atao ny teny mazava be avy amin'ny apôstôly Paoly dia hoe olona tsy mihavana akory ianareo izy zanak'izay mahatsiaro ny telopolo taona ny arahany dia hozy izy hoe tsaroko hatramin'ireny mifankatiavao ihany ry dada efa nitoriteny ianao entiny hafanamponao ianao ry dada mba te ampifankatianay ampiavana anay tsy ampy tso mihirany firana hoe fitiavana rano velona tonga teo amin'ny antopolopitranao hatramin'ny mifankatiava ihany raha mbola velonay ny iray nateto zany na ina no antony atao inony zany ina no kendrena tamin'izany fihavanana makao no salamo fa telo am'telopolo am'izany endre tsara sady mahafinaritra zany olona finaritra zany sady salama ny vatany salama ny sainy salama ny fanahiny zany atao le olona finaritra dia mikendry an'io zay fampianarana sy toriteny sy fanentanana rehetra hoe mifankatiava tsara mbola mahita foana ianao mbola mandre ihany ianao olona mandrava zany fihavanany n'ino zany dia raha mba te tarisaina zany telopolo taona ianao fa tsy miolon-kafa inona nataonao mba hampihavanana n'ino dia manana carne zao no lazaiko hampihavanana n'ino 2 3 misy ho tany sainao ve hampihavanana n'io fiangonana Andriamanitra io fa tsy sanatry zay andravana ny fiangonana no ataonao zay tsy hafana fiangonana io mideran'Andriamanitra amin'ny fo matio amin'ny saina matio mideran'Andriamanitra
fa niderako anao zany tamin'ny fotoana raha misy olona vahiny tonga tiakady fotsy miara-mivavaka amintsika ny manaitra azy voalohany dia inona ny hira mafy be nefitsika makady fotsy nalazy zany aina comme nivo fa tsy Natalie nalazy zany nihivitsika makady fotsy zany rehefa mideran'Andriamanitra mihira mafy tsy mieritreritra zay hoe valam-peo ahy e sao dia kitimoty fa ajanony ianao fa tsy afaka mihira dia rehefa nandeha teny tezena ifankaty mba iray feo iray fo ho tiany olona tokana eo anatrehan'ny tompo ny vahoakan'Andriamanitra ny fideran'Andriamanitra ravanao le izy miteny foana ataonao isan'andro io ary loza io nameny vazahanao io anao anapotehanao zay novidiny tompo tamin'ny rano ao ianao no manapotika ny fiangonana tsy fantatra zay fomba inona ny anapotehanao azy eo lazainao soratanao adory no zava-doza rehetra ny an-tsainao any dia ravanao ny fiangonana dia miny apôstôly Paul rehefa mafy be ny atake spirituel amin'izany hoe fiangonana ny vidy tompo tamin'ny rano io so fa tsy nanao batisanareo aho izy tsisy nataoko batisanareo afa-tsy ankonana anankiray lazay ry Stefanasy efa iverina amin'ny Korintiana matoko taraika ambin'ny folo anao tsy ny raha tompo andeha anao batisa aho iny apôstôly fa ny raha tompo hitory filazantsara ary raha tonga tany aminareo aho dia tsy tamin'izay fahendrena sy teny tsara lahatra no mitoriko ny ten'Andriamanitra sao hanorona ny finoanao amin'ny tenin'olombelona ray ianao fa tsy mihery sy ny fahefan'Andriamanitra izay namonjy ianao hoy ny apôstôly Paul ny apôstôly Paul ary zany matahotra so avy amin'ny nataony no namparitaka ny fiangonana voazarazara fa Kristy hoy ny apôstôly sasany aminareo milaza hoe zay any Apôlôsy sasany aminareo milaza hoe zay any Kefasy sasany aminareo milaza hoe zay any Kristy voazarazara fa Kristy tsia tokana ary tsara be ny teolojia ny testamenta taloha hoe vahoaka tokana manana Andriamanitra tokana ao fiangonana tokana lalàna tokana fa tsy zarazarainy io rehetrarehetra io tamin'ny zoma teo tolakandro dia mandray olona fianakaviana 5 mianaka izy tonga teo fony mbola samy jeune izy mivady ireo eritsekema ry zareo tsy fantatra zay inona mitranga tany amin'izay nisy azy tany tafatsoka atao amin'ny eritsekema atao izy miala atao amin'ny eritsekema atao izy efizao za efa ndeha sotro ronono zao no satria nanatrika efa mariazy tato izy talokeliny zao dia nahena izy ary ohatry ny mahavelona amin'ny finoko ny toriteny le banty ty dia tonga teo izy 5 mianaka izy mivatsy ny zanany 7 ny zanany ono a paster zina no azo atao fa te hiveriny efitsekeno zay fa maninona reto manaretsy efitsekeno zay tsy efitsekeno tantarainy teo miara-mitomany zay 10 mianaka eo mandrezany tatazany zany ny zavatra ny ainany tany ahoana mo izy ny tsy ala ny afarany tina no ataonay paster raha ny fany fotorany efitsekema dia zao no ataonareo fa raha izaho raha nizaka volany raha tompo hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra verena te amin'ny efitsekema
Zay pastera tsy afaka mivelona ry amin'ilay fiangonana misy ny dadanay sy mamanay. Mety ve zay pastera? Ataonao fa tiako ny FJKM. FJKM ao aty. Raha mety ianareo 6 mianaka efa mba plus 9 zany. Dia efa mandeha nikajy ny sasany any ambadika. Misy 6 zany anao rakitra. Fa tsy zany eo an-tsaiko. Fa ny iverenan'io olona io, reo olona reo amin'ny Jesu Kristy, fa maty tany fahatany izy. Dia tariko izy sy mianaka izao no ataontsika, izao no ataontsika. Ahafahanareo miverina hivavaka ato zareo. Dia fiteniko rehefa ohatran'ireny olona vahiny biatsy aho zao izy ireo rehefa ho avy eo, satria tsy nanaiky androany aloha izy, vao tamin'ny zoma zany miresaka. Mbola hatao ilay zavatra nasaiko nataony. Dia ho avy amin'ny fotoana enganie. Dia totavy ena bavaka dia mba mahaiza mandray vahiny. Ny voalazana Hébreux 3:12 faharoa aza manadiny fampiatrana manivy fa sasany tamin'ireny nampiatrana anjery saingy tsy fantan'izany. Raha saina hitanao mba vahiny ilay olona tsy hitan'izay ataoko aiza izy zany. Ahoana moa ny fanao ato dia ianao mba manana fahendrena mandray tsara azy. Vahiny ny anareo to na tsy dekona aza to dia mieritreritra dekona misy vahiny ty. Ianao mahita ilay olona ny resahany, ianao no nataony tompony fanena taminy teo, ianao no mandray azy amin'ny mahavahiny. Vahiny ny anareo toko tao ary ndao mandrosofa mety nany amin'ny toerana nareo. Dia rehefa mba tonga eo ilay olona dia aza jerijerena indray. Fanao nareo nge zany izy reto vahiny reto. Raha atao miteny hafa zany ilazako azy zany, manana ianao toe-panahy evanjelistra, mpitoro filazantsara, tsy manavaka na iza na iza, tsy manilika na iza na iza, manao zay atamanany olona ao le tempolin'Andriamanitra. Izy io tonga io zany briky vaovao ataon'Andriamanitra le tranony iray. Dia meteza ianao ciment, meteza ianao loko, meteza ianao mba hipetrahany io vato io ao amin'ilay tranon'Andriamanitra ho voaorona tsara zany fiangonan'Andriamanitra zany. Zany nataoko taminao tamin'ny nanomboka teo hoe tsy toriteny na toavako eto fa ndeha ilaza aminao zay zavatra nampahy tamin'ny tompo ahy tamin'ny apokalipsy. Dia antsara anao sisa zao safidy. Dia ho isan'izay ho soratanao anatin'ilay boky fa ny anaranao. Dia ataovy ilay nataon'ny olona teo. Malaky 3 Korintiana 2:1-10. Ataovy ilay nataon'ireny olona ireny. Ireny mitondreny soratra masina hoe olona masina. Atsotra ny antemo an'i Jéhovah hoe 144 000 ihany tafiditra. Na ny vahoaka ato efa mihoatra be eo zahay. Tsy mbony lanitra intsony zany zahay. Nanazay président tamin'ny 3 oktobra fotsiny azy 10 000 isika. Dia efa tsy tafiditra nge zany tata. Zareo atsy misy 10 000 dia ry zareo mety 144 000 ilay lanitra. Dia tsy tafiditra ny sasany any an-tokotany. Dia mety izy ianao hanana ilay toe-panahy mihevitra ny tempolin'Andriamanitra, mihevitra ny fanjakan'Andriamanitra, mihevitra ny ilay novidiny tompo tamin'ny rany. Dia mba isan'izay mpanangona ho tempolin'Andriamanitra ianao, ho isan'izay mpanorona ny tempolin'Andriamanitra ianao, dia mba mafiorina tsara izany tempolin'Andriamanitra izany. Hiara-moderany tompo aminao izy ireo, tahaka natao taon'ny apokalipsy hoe ianao no mendrika ambahany ny boky sy ny tomboka seny. Fa ianao no efa voavono, fa ny ranao no nividianana olona ho an'Andriamanitra.
ho fanjakam-pisorona hoy ny dielma ilay fanjakana sy fisoronana ao amin'io apokalypsy 5 na dika ny dielma ho fanjakam-pisorona ho an'Andriamanitsika dia ho tamperany tompo an'ny ezany hitaeta sy faniripana lalina avy any anaty mba olona manantoe-panan'ny evanjelistra ianao mitory manambara ny Jesoa ary tonga fiangonan'Andriamanitra ho tsara orona ao amin'ny Kristy ireny olombelona noho ny nataonao miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Amen.